Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo nandeha tantety tsy mba asa amin'ny fofeno fifaliana indray no iaonako sy arabako atsika menakavy amin'ny ty fotoanany mafinaritra be ity zay itondrako fanazavazavana tsotsotra ara-baiboly sy ara-panahy takaratsika fahazava-tsaina ananatsika tolo-tsaina ary ananatsika fahendrena efa noazavaiko teto maly raha fitikitinina ny resaka fa ny problème ny fahantrana dia tsy problème posy tsy problème karama fa ny problème ny fahantrana dia problème any amina fahazava-tsaina sy tolo-tsaina ary efa nampianarina teto maly ny makasika an'izany atao hoe ny fahendrena izany ny fahendrena ry havana no faratapony ny fahazava-tsaina misy ny atao connaissance misy ny atao intelligence fa misy ny atao sagesse izay sagesse izay dia faratapony faheratan-tsaina ary ny baiboly aza dia niteny an'izany hoe fahendrena no namoronan'i Jehova ny lanitra sy ny tany fahendrena no namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany tao anatina fahendrena ary izay no zavatra anankiray mila nanany mpino ny fahendrena no anisan'ny ilaina nanany kristianina tsy asa tsy vola fa ny fahendrena ao ambadiky ny fahendrena avokoa ny arena matesy ny arena na fiainana hoy sy nivoalazan'ny baiboly itondra fanazazavana makasika an'izay rehefa avy eo andalo atsika hivavaka amin'izao fotoana izao tompo sokafindray ny vava mimpanomponao androany andray ny afatrao zay andray ny teninao zay andray fampianarana avy aminao zay koa mitenena Jehova ho fa vonina iainy ny mpanomponao toroy lalana toroy hevitra ary ampianaro zay zavatra tokony ho takatra izay androany ampianaro ny fahamarinanao zay androany misy saotra tompo amen misy ten'Andriamanitra efa novakiko teto omaly fa mbola ovakiko androany fa andolo ho raisitsika ilay oabolana toko fahatelo oabolana toko fahatelo ary eo amin'ny andininy fahatelo amby folo mbola miresaka fahendrena ihany izy manao hoe sambatra zay olona mahita fahendrena oabolana toko fahatelo andininy fahatelo amby folo sambatra zay olona mahita fahendrena sy zay olona mahazo fahalalana fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara ny tombom-barotra aminy sarobidy noho ny voangy izy ary zay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy fa andro maro ny eo an-tany any akavanana ary arena sy voninahitra ny eo amin'ny tany any akavia arena sy voninahitra ny eo amin'ny tanany akavia sambatra ny olona mahita fahendrena fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy tombom-barotra aminy mihoatra noho ny volamena tsara inona moa ny volamena tsara raha eto amintsika ny volamena tsara dia ny volamena 24 carats nefa mbaran'ny baiboly fa ny tombom-barotra azo amin'ny fahendrena dia mbola mihoatra noho ny 24 carats ary dia namafisiny eo amin'ny andininy fafolo hoe andro maro ny eo an-tanany akavanana ary arena sy voninahitra ny eo amin'ny tanany akavia arena sy voninahitra inona ny dikan'izany teny zany ny dikan'izany teny zany dia izao misy arena eo amin'ny tanany akavia
ary rena sy voninahitra neo amin'ny tanany akavia. Arena voninahitra. Misy olona manko ry olona manan-karena fa afa-baraka. Misy manan-karena fa tsy lasa lavitra. Fa ny olona manana fahendrena dia sady manan-karena ny manana voninahitra. Ny manana voninahitra. Fahendrena. Ozy izy le tenin'Andriamanitra ny teneko tamintsika teo eto amin'ny ohabolana toko 7 ny 2020 manao hoe fahendrena no nanorenan'i Jehova ny tany. Zany hoe rehefa namorona ny tany Andriamanitra dia tsy matematika, tsy intelligence, tsy connaissance, fa fahendrena no namoronana ny tany. Ny connaissance manko dia reny olona manam-pahaizana, hitantsika ireny manana fahalalana, hitantsika ireny. Ny connaissance zany olona manam-pahalalana, zany olona connaisseur ozy izy tsika na olona zay e. Ny connaissance zany fahafatarana zavatra be da be zany. Fahafatarana zavatra be da be zany. Ny intelligence zany fahiratatsaina, fa ny faratapo ny fahiratatsaina dia ny fahendrena. Ary rehefa namorona ny tany Andriamanitra dia tsy fahiratatsaina tsotra na connaissance tsotra na fahalalana tsotra na namorenana ny tany, fa le fahendrena faratapony. Fahendrena faratapony. Ary izay no anisan'ny tiako velabelarina sy ampianarina antsika foana ry mpino malala. Fa ny secret ny zavatra rehetrarehetra sy ny atao hoe atonga ny fiainantsika tsy mety ho tapidalaka le zany. Atonga ny fiainantsika tsy ho azon'ny problema ho tazoniny zany dia zavatra anankiray ihany ny fanananao fahendrena. Ary rehefa nazavaiko teto omaly ny mahakasika ny hoe avaiza ny fahendrena avy amin'inona ny fahendrena, satria miafina ao ambadiky ny fahendrena avokoa, miafina ao ambadiky ny fahendrena avokoa ny fahombiazana rehetrarehetra, ny fitahiana arabola rehetrarehetra, ny arena rehetrarehetra. Araka ty ohabolana 3:15-16 ty hoe andro maro ny eo tanany akavanany ary arena sy voninahitra ny eo tanany akavia, dia miafina ao ambadiky ny fahendrena daholo ry havana, ny fananakarena rehetra, ny vola rehetra. Raha miresaka an'ity resaka androany ty dia mbola veriko ihany hoe tsy mampianatra ny mpino ty vola, tsy mampianatra ny mpino etehitra amina vola mikarena, tsy mampianatra ny fonao aho hoe mianteherany amin'ny vola mikarena, tsy zany ny tanjoko. Fa tsapa loatra ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tena mikaikaika ny olona, mangidy ny fiainan'ny olona. Ny olona amin'izao vanim-potoana zao tsy any amin'ilay manana haniko hohanina hoe mba mihinana dia misotro, fa ao anatina ady mahamay, ao anatina olana mahamay, ao anatina vesatra mahamay ny olona, mitsiraparapa ny olona, reraka ny olona, miadi-tsaina ny olona miresaka arabola, tena tototsonotsosa ny olona, mahamoy fo ny olona tsy fisim-bola, mitomany ny olona, miadi-tsaina ny olona, miady mivady ny olona, miakatra fokotany ny olona, miakatra tribonaly ny olona, miakatra gendarme sy polisy amin'ny resaka arabola ihany, amin'ny resaka arabola. Afa-baraka ny mpino, afa-baraka mpivavaka, satria latsain'ny olona milaza fa mpivavaka nareo nefa ny tsy malo volan'olona, milaza fa mpivavaka nefa ny jereny fahantrana mandifitra olona. Ka ny zavatra resahako eto tsy mampianatra anao ty vola na atokony vola, fa mpianatra anao kosa ho tafavoaka ao anatin'ny fahasahiranana arabola, ho tafavoaka ao anatina blocage, ho tafavoaka ao anatina ady arabola, ho tafavoaka ao anatina olana. Ty ampianatra anareo an'izany ahoana ny fomba ivoahanao ao anatin'izany problème arabola, ao anatin'izany olana arabola, atonga ny fiainanao tsy voasakana zany. Zay zavatra tena tiako atongavana sy ho ampianarina. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra zay efa novakiko tetotsika atao amin'ny ohabolana toko 7:10 zay efa novakiko teto maly ihany no averimberiko tsy akijanona eto. Ohabolana toko 7:10 dia izy hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Zany hoe raha tiana ho ananana izay fahendrena izay,
raha tiana hitoetra ao anatin'ny lohanao zay fahendrena mihoatra lavitra noho ny fahiratan-tsaina sy fahazava-tsaina ananan'olombelona tsotra. Ny intelligence zany ry havana dia olombelona tsotra ny manana an'izay le fahiratan-tsaina sy fahazava-tsaina izay intelligence zay. Fa raha vao miresaka fahendrentsika de le fahiratan-tsaina avy any ambony, le surnaturel, lay tsy mitovy amin'ny ananan'ny olona rehetrarehetra, zay le fahendren'Andriamanitra. Satria manko de zao raha le fahiratan-tsaina no anan'olombelona tsotra no entinao, dia tsy afaka midepasy ny vazaha zany ianao, tsy afaka midepasy zay faolohanao ianao. Raha le efa ananan'ny olona no anananao de tsy afaka midepasy ny olona rehetra ianao. Fa rehefa manana le fahazava-tsaina avy any ambony ianao, la avy amin'Andriamanitra ianao, de misako miteny aminao, sako miteny aminao, fa tsy voatazona problème zany ianao, tsy voatazona olana zany ianao. Misy tolo-tsaina tsy takatry ny saina foana fa no mitavavoaka ao, ary tsy vitany hoe tolo-tsaina fotsiny fa le tena fanampian'Andriamanitra, tena fanampian'Andriamanitra mihitsy, fanampian'Andriamanitra mihitsy no manampianao. Efa ndraisitsika teto maly ny tantaran'i Joba, ary nampianariko tao anatin'izay le hoe inona mola hoe matahotra an'Andriamanitra, satria ozy izy mivolazan'ny Baiboly eto hoe ny fatahorana an' Jehovah ny fiando ho ampahendrena. Zany hoe raha tiana ho ananana zay le hoe fahendrena zay de niteboka voalohany de fatahorana an'Andriamanitra, fatahorana an'Andriamanitra. De ndraisitsika ohatra teto ny tantaran'i Joba, ny Joba toko voalohany andininy voalohany manao hoe nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifadiny ratsy, ary niteraka 7 lahy sy vavy 3 izy, ary ny fananany dia ondry amanosy 7 sy rameva 3 sy omby 1 ary boriky vavy 500 ary mpanompo marobe, ka dia nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy zany. Izy ny bilikaitra tamin'izany fotoana zany i Joba, nanan-karena be tany amin'ny zanaky ny atsinanana. Izy ny faratapon'ny fananan-karena sy faratapon'ny fananana vola, multimilliardaire tamin'izany fotoana zany. Zavatra tsotra, tsy voasoratra teto hoe nanana bac izy na nanana licence izy, tsy voasoratra teto zany, tsy voasoratra teto hoe nanana master to izy, tsy voasoratra teto hoe mpanao bizina malaza izy na fetsifetsy be na mpanao politika izy de politika anano taony no natonga azy niakatra teo amin'ny nanan-karena be zany. Tsy resaka zany. Ny zavatra voasoratra teto hoe lehilahy natahotra an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra ary nifadiny ratsy ary marina sy mahitsy. Inona le hoe matahotra an'Andriamanitra eto? Ny dikan'le hoe matahotra an'Andriamanitra ry havana de le fahitsinana nanany Joba, le fahamarinana nanany Joba, ny fadiny ratsy Joba, zay no voalaza eto le natahotra an'Andriamanitra izy, nandeha marina izy, nandeha mahitsy izy, ny fadiny ratsy izy. Mikontry ry havana, efa nyteneniko teto maly zany, fa misy olona mamosavy atsika indraindray ary misy olona manapozona atsika indraindray, de sahany miteny amintsika manao hoe aza de diso marina loatra nareo, aza de diso mahitsy loatra nareo, ino mavoanareo, nareo manko marina loatra rehefa manao zavatra. Ny olona mba fetsifetsy, ny olona mba mangalangalatra kely, ny olona mba miodikodina kely, ny olona mba mandangalanga kely, fa nareo de tena diso marina loatra. Ralasy sy anabavy malala, mandehana mahitsy, mandehana mazava, eo anatrehan'Andriamanitra, mandehana marina, eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ny zavatra takian'Andriamanitra, zany ny atao hoe tahotra an'Andriamanitra, mandeha marina ary mandeha mahitsy. Anisan'ny kolotsaina anisan'ny tezaina ny olona, ny tezana atsika de ny hoe mila fetsifetsy kely, mila mandangalainga kely. Ary misy fotoana ianao rehefa mijery ny karamanao ohatra, mijery ny karamanao ianao
de mahita ianao hoe 5 millions ve de ampy ana par mois, 2 millions 5 ve de ampy ana par mois. Raha zay tia karamako ty ranga tena tsy mety amiko tya, raha zay tia karamako ty ranga tena maty raha tia ny ainako a. De izay le hoe fatahoranao ny karamanao kely zay, fatahoranao ny vola raisinao kely zay, de mahatonga anao manana heritreritra hoe tsy maintsy manao ratsy aranga, tsy maintsy mangalatra aranga tampiasana, tena tsy maintsy manodikodim-bola aranga tampiasana. Raha io fotsiny ve ny ainako de ahoana ny avelona, fa tsy maintsy manodina vola ny orinasa, tsy maintsy mangalatra e, tsy maintsy tedavako ny fomba rehetrarehetra tena azahoako e. Za tena miteny aminao ry havana malala, raha tena pino anao mijery an'ity fandaran'ity, raha tena pino anao mijery an'ity fandaran'ity, ino zao torohevitra sy fampianarana ameko anao zao, mety tsy ho ampy anao tokoa 5 millions par mois. Ataonao compte, ataonao compte ny hofatrano zao, ny ekolazy mpianatra zao, ny sakafonay mianakavy zao, de ataonao compte de tena tsy ampy io. Fa za manoro revitra anao mandehana foana amin'ny fahamarinana ao ampiasana, mandehana amin'ny fahamarinana ao ampiasana. De miafiafy kely aloha, ndana miafiafy ahoana moa tiako resahana. Ny zanakao raha mety aza ampianarana ny amin'ny mandohy écolage, ataovy any amin'le misy fianarana be da be, CEG, EPP, tsy mandohy écolage, any amin'ny lycée tsy mandohy écolage. Raha manofatrano ianao aza maiky hifaninana amin'ny olona aloha, aza maiky hifaninana amin'ny olona hoe ny trano miatsy tsara be ny trano ka voatera nofa 2 millions koa, 3 millions koa nofatrano zao a, zay zakany karamanao aloha hofaina, zay zakany karamanao aloha hofaina. Aza maiky mahita ny olona mihinana pizza, mihinana glace de hiazakazakao amin'izany ihany koa, zay zakany karamanao aloha hoanina. Miafiafy kely aloha de andana mahitsy, dana mahitsy. Mety mampirisika anao daholo ny olona rehetra hoe io ane misy lavaka be, andana mba anany fa andana hidiry, fa io ane tsisy mahita anao na mangalatra ianao manaova an'izao ianao, andana mahitsy, ndana mahitsy. Aza mangalatra na ny ariary, atao vitan'ny patron anao fa mandeha mahitsy ianao hatramin'ny ariary zato, hatramin'ny 200. Atao vitan'ny mpampiasa anao fa mandeha mahitsy ianao amin'ny zavatra fa titsika eto ry havana. Ny olona rehetrarehetra io mety tsy mahita fa tsy ny mangalatra, tsy mahita fa tsy ny hoe mila fetsifetsy, mila mandainga, zay ny hitan'ny olona, de mila mangalatra ampiasana de manodikodim-bola. Fa ianao le mandeha mahitsy io, satria ianao matahotra an'Andriamanitra, satria ianao mazavy eo anatr'Andriamanitra, titsika eto. Manana fisainana ianao mihoatra lavitra ny fisainan'ny olona, anana fahendreny ianao mihoatra lavitra ny fahendreny olona, ary anana tolotsaina ianao zay tsy ananan'ny olona, tsy ananan'ny olona fa ianao ny anana azy. Ary tsy voatery amin'io le karamanao 5 millions io, tsy voatery ao ny ameloman'Andriamanitra anao, fa vokatry le fahitsinao sy fahamarinanao, le fatahoranao n'Andriamanitra, de manomboka misy zavatra mivelatra moramora any aminao any, misy zavatra mivelatra any, de manomboka mahita zavatra ianao any ambadika any azo atao akoatran'io. Ahita zavatra azo atao ianao akoatran'io le hitanao io. Ary iny le zavatra any ambadika iny manomboka misokatra iny, eo ny tompo manomboka mitanao amin'ny zavatra rehetra. Ary eo ny manomboka misy fanambinana ny fiainanao de misy tolotsaina. Aningely izy e. Raha le karamanao io ange ny iainanao tsy velona amin'io ianao e. Raha io fotsiny, fa ianao olona mivavaka, ianao mangataka fahendrena mandrakariva avy amin'ny tompo, ianao mandeha amin'ny fahamarinana, de manomboka misy saina any alefan'Andriamanitra, ndana manao an'ity ianao, ndana manao an'ity, ity misy lalana misokatra eo anoloanao, ndana io atao. De mety zavatra tsy takatry ny saina, tampotampoka ianao mety elanao io asanao 5 millions io, mety elanao io asa io, fa le lalana hitondran'Andriamanitra anao vaovao ato, anao misokatra ny lalana. Zany angely izy raha lasena vavy e. Zany ange ny ilana an'le hoe fatahorana an'Andriamanitra, zay le fahitsiny e. Ary imbedabeany mahita fiainan'olona ohatry zany, mahita fiainan'olona ohatry zany. Chauffeur ny asany chauffeur na bus,
fa izy soferina bus io kely ny karamaray sy nisan'andro fa rehefa hoe zay no ny fanarahana tamin'ny patron de tsy mangalatra izy na ny ariary ary tsy mangalatra izy na ny ariary kely ny karamany fa miafiafy aloha vady aman-jana miafiafy izy am'izay karama keliny eo fa eny andalana eny izy miresadresaka amin'ny olona de miresadresaka amin'ny olona eo midevant miaraka aminy eo de eo le olona manipinipiretsaka de eo izy no mijoro vavolombelona fa za olona marina eo izy no mitantara ny ary efa versement de versement za tsy mangalatra na ny ariary ary za zao za ndray mandeha mahitsy za matahotra an'Andriamanitra ny ahoatra ny fijoroko iny le olona ray bus amin'le olona eo midevant iny avy eo no tonga tena hoe tena mahafinaritsy terangaty raisiko ny numéro anao fa misy asa tokony menanao any tampotampoka eo izy tampotampoka eo niala am'le mahasoferana taxi be fa tampotampoka eo tonga de misy toerana tena ambony be tampoka zay mikarama avolo eny no mikarama nitondrany taxi brosy taxi be avolo eny am'le resadresaka am'le voyageur eo kaikeo de mandeha ny resaka dia hitan'le olona fa olona mahitsy izy olona marina izy olona mifadiny ratsy izy olona mahatoky izy zany tompoko le hoe fahazava-tsaina sy tolo-tsaina ary tsy mamono antoka zany tompoko tsy mamono antoka ny fandehanana mahitsy ny fandehanana marina eo anoloany ny zavatra tao fa misy fahendrena avany ambony manokatra lalana eo fiainanao zany le izy amy zavatra rehetrarehetra tao mihitsy tadidiko tsara ndray andro nisy vazaha zay vazaha-mpanakarena be io vazaha io patron be io vazaha io izy tsy niteraka ary rehefa tsy niteraka izy de izy indray nanana mpanompo be da be mihitsy manodidina azy nanana mpanompo be da be noho zany tsy maintsy ray am'ireo olona manodidina mpanompo azy ireo tsy maintsy ray am'ireo no lasa andovan'ny fananany izy eo amin'le tanàna tsy manana fianakaviana de efa nanomboka nijery izy am'reto olo reto no azoko mena fitokisana omeko ny arenako omeko ny fananako rehetrarehetra izy am'reto olona ireto no azo itokisana omeko ny fananako rehetrarehetra satria be dabe le olona inona zavatra nataony lasa izy naka nividy mofo dopaina de rehefa nividy mofo dopaina izy be dabe mihitsy le mofo zany be dabe de nasainy daholo le olona hoe maka ozy samy maka mofo ray avy daholo de nifidy mofo izy mofo le tena kely indrindra le mofo dopaina misy zany hoe mangezangeza le mofo de misy lefa ratsiratsy lefa anyreny de nataony isan'le olona rehetrarehetra de ny farany le raha matoa anakiray zay sisa nazo an'le kely anakiray le kely lefa rasy kely reny le mofo dopaina efa rasy kely reny inona ozy izy anao nanaovany an'io mofo dopaina io nasiany rojo volamena tao anatiny nasiany rojo volamena itesteny zany hoe izany olona tena matoky de nahazo daholo ny olona rehetra de nihinana tao anatin'le mofo kely rasy anakiray nisy rojo volamena inona ozy izy anao nataon'le raha matoa anakiray manano tena nijereny le mofo io eny misy rojo volamena naveriny tany amin'ny patron azafady patron izy zany nahazo an'le mofo kely indrindra farany teo fa rehefa nijereko izy de nisy volamena tao anatiny angamba volamena anao teo izy fa averiko aty aminao aty faly be le patron tena ianao izy olo marina tsy vitan'le hoe nahazo an'le kely ianao izy tsy vitany hoe nahazo an'le kely ianao fa tena hoe nefa nisy volamena tao tokony nalainao iny nazonao namidy iny azo mitofa tena olo marina ianao mahitsy noho zany za ozy izy efa ho faty any
za ty efa lehibe fa izao noho izy ho afindrako any aminao ny arenako rehetra ho afindrako any aminao ny arena fa ianao nitako olo marina ianao nitako mahitsy zany raha lasy alabavy malala zany ny vokany le izy zavatra avy any ambony zavatra ara-panahy le fahendrena ara-panahy io zany misy lalana misokatra ho azy foana eo raha vo matahotra an'Andriamanitra le olona ka mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra izany le hoe ny fatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahendrena ny fiandoham-pahendrena misy fahendrena lalina zay tsy ananan'ny olona misy lalana tsy hitan'ny olona rehetra fa ianao nomen'Andriamanitra azy ato lalana ato ale ato lalana ato ale ato lalak'izorana aza mandeha amin'ity ato misy fandriky ato misy fandriky zany ny mahatonga ny hoe olona ambony zany mahatonga ny fahombiazana raha mahita ianao zany olona mahomby olona maharitra ny fananany ka sady manan-karena izy manana voninahitra raha mahita an'ireny karazan'olo reny ianao sady ela velona izy satria zay mihitsy ny voalazan'ny oabolana toko fahatelo ny vakitsika teo izy hoe oabolana toko fahatelo andininy fahenina amby folo andro maro ny eo an-tanany akavanana ary arena sy voninahitra ny eo amin'ny tanany akavia zany hoe sady ela velona le olona ela velona le olona andro maro ny eo tanany akavanana ny ela velona izy no misy arena sy voninahitra miaraka aminy ava izy avy amin'le fahendrena ihany raha miresaka aminao eto ary havana tsy te tantara amin'ny fiainan'i Solomon fa zavatra tsapako amin'ny fiainako zany tsapako amin'ny fiainako zany ary ny tsy mamenatra foana ny mijoro vavolombelona isan'andro isan'andro eto amin'ny zavatra iainako ny zavatra tsapako amin'ny maha-pasteur ertina amin'ny mampitondra fiangonana amin'ny mampitoro teny aho amin'ny zavatra be da be nataon'Andriamanitra amin'ny fiangonako sy eo amin'ny fiainako zay mahatonga ny olona manontany ana mandrakariva foana zay tsy mamenatra ny mamoaka ny reseukrekrety reny inona pasteur amin'ny fahombiazanao inona ny zavatra nataonao hitanay ny ainganao hitanay mihitsy nareo tany amin'ny EPP ny ainga hitanay nareo le olona vitsikely anankivalo zao nareo ahoana ny mahatonga nareo mahatsangana an'ry mahatsangana an'ty matanjaka feno olona sisa zany ny filazan'ny olona fatahorana an'Andriamanitra fandehanana mahitsy eo anatren'Andriamanitra fandehanana mazava eo anatren'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana satria zao za hitanao zao tompoko de mba tsy samy bilila zany na amin'ny fitantanana ara-panana fitantanana ara-bola tsy sa manao an'izany sanatry ny vavy eo anatren'Andriamanitra ka hoe anao zavatra tsy mazavazava amina fitantanana ara-bola io na fitantanan'olona io na fitantanana fiangonana io sanatry ny vava ka hanana zavatra hoe miolakolaka eo anatren'Andriamanitra tsy mazava eo anatren'Andriamanitra sanatry ny vava sanatry manomboka amin'ny fitantanana na dia ny ariary ary ny ariary zato ny olona manko ny fitenin'ny olona sasany mpanenjika sy mpanaratsy hoe mangoro-karena reny mpitondra fivavahana reny mangoro-karena reny mpitoro-teny reny non tsy tsika zany mety misy manao amin'izany hitanao any ambadika any fa tsy tsika zany itsika dia matahotra an'Andriamanitra amina fitantanana sy ny zavatra rehetrarehetra tao ary tsy tongatonga ho azy ny fahombiazantsika tsy tongatonga ho azy ny lalana be da be misokatra eo an'lohantsika atondray ny atao atondray dia aty indray makary indray dia makaty indray dia atondray ny atao tsy tapidalakale zany satria misy fisainana avy any ambony sy fahendrena avy any ambony zay omen'Andriamanitra ary zany indrindra ny tena tiako zaraina mandrakariva amintsika mpanaraka ny fandaharana mandehana mahitsy mandehana marina eo anatren'Andriamanitra aza zatra miolakolaka aza zatra miodikodina amin'ny anaran'i Jesosy aza zatra manao zavatra tsy mazavazava amin'ny fiainana matahoran'Andriamanitra any amin'ny miafina tsisy pahitra ary ny tena halalana ny olona anankiray matahotra an'Andriamanitra
ny alanana ny olona ray tena matahotra an'Andriamanitra de tsy le ona mason'ny olona mody me tsara velatsy le mody me tsara velatsy ohatra amin'ny mpanao politika sasany mpanao politika sasany mody ohatra nyty firenena nefa ny sanatry mivava tena hoe fa valim-pirenena mihitsy mody ohatra ny tena ty firenena nefa tonga ao angarom-bola angoro-karena firifiry ny mpanao politika manao zavatra ohatry zany mody ohatra ny tsara fanahy eo mason'ny olona rehetra mody ohatra ny marina ary zany ane mampahantra nyty firenena ty mampahantra nyty firenena ty satria be loatra ny olona piatsara velatsy be loatra ny olona piatsara velatsy mpanao politiky za tsy miteny hoe mpitondra fanjakana fa ho ia hoe mpanao politiky misy zany zavatra zany ka tsy le hitan'ny olona na eny mason'ny olona no alalànanao fa marina fa le any am'le tsisy pahita mihitsy no alalàna fa matahotra an'Andriamanitra any am'le tsisy pahita enao sy Andriamanitra rery any enao sy Andriamanitra rery any zany angizy eo ry mpitsara isany zany angizy eo ry mpitsara ry avoka mba matahotra an'Andriamanitra ve nao atao amin'ny fitsaranato ka mitsara marina ny avoka sady maika fotsiny amin'ny vola maka ny volan'olona ianao a ka na tsy ety ary io zavatra io de kikisanao fotsiny volan'olona mpitandro ny filaminana zany ingeny mahatonga ny fiainatsika jerenareo fa misy oziny ny vola azonao vola amin'ny kitapo vola amina million isan'andro azonao fa fiainan-janaka ao tsy zarizary zanaka ao atsy pitehany de vola amin'ny aretina nitokatranao atsy mikorotana ambony ambanina reo mivady ianao tsy mahita tory amin'ny alina ny prostate mamely ny ray marary isan'andro ny ray ny vavony pilina sy fanafody isan'andro tsy mety miadany ianao tsy mety mahita fifaliana tsotra le antony tsy mandeha marina tsy mandeha mahitsy matim-bola loatra ianao le vola ihany mamaky anao vola ny mamaky anao tsisy fatahorana an'Andriamanitra de jerevo nge fa mivolana ananao fa mifiainanao tsy milamime jerevo zao zavatra resako anao zao ianao tsy mety miada an'zany jerenao daholo ny karazana tele rehetra ny kanaly saty misy kanaly lafiro fa de miasanao itadavanao fafinaretana itadavanao fifaliana jerenao daholo reo tele rehetrarehetra eo reo kanaly amy tele tapitra jerenao daholo ny Facebook ny TikTok YouTube Google rehetrarehetra io jerenao zavatra mahafalifaly anao sy fafinaretanao fa tsy mety miadany ianao tsy mety milamina satria tsy manana fahatahorana an'Andriamanitra tsy manana fahatahorana an'Andriamanitra ary ny atahorana anao ary ho faty tampoka ho tonga ny fahafatesana tampoka zany mahatonga na manitsy mipino aza manaky pozin'ny olona am'zany hoe famisavina mihitsy zany le hoe aza manao marina zany ianao aza de mahitsy loatra aza manao soa aman'olona mpamisavy ny olona miteny an'zany mandehana foana mahitsy maximum mandehana foana mazava mandehana famarinana fa ombadiky zay de misy fahendrena omen'Andriamanitra azy sainao misy zavatra ampidin'Andriamanitra ao anatin'lohanao zay tsy ananan'ny olona rehetra fa ianao no men'Andriamanitra azy ianao no men'Andriamanitra azy zany angizy io raha lasana mbavy ianao no men'Andriamanitra tolotsaina ndray andro nisy tantarana mpanjaka zay maranako ny tantarana mpanjaka anankiray izy ty ity mpanjaka ty ihany ko tsy niteraka ary rehefa tsy niteraka izy de tsy maintsy ray amin'ny olona amin'ny fanjakana no aniny izy ty hitondra firenena ray amin'ny tanora eo amin'ny fanjakana eo izy tsy niteraka de zao nyteneniny tamin'ny isaky ny foko moa zany na hoe isaky ny région ngamba zany filaza azy nisy teo amin'ny foko efa 5 sa faritra 5 mifidianina izy tanora anankiray avy any aminareo any tanora eo amin'ny 5 eo tonga eto amiketo ray avy isaky ny faritra de ataovy tonga eto amiketo mba ho fidiko ataoko mpanjaka Andimbia
de tonga avy any ny tanora rehetrarehetra 520 lahy de zao ny tenin'ny mpanjaka io za ozy izy hitanareo fa tsy miteraka ka tsy maintsy ray aminareo 520 lahy reo no hovidiko ataoko mpanjaka andimbia ka zao nisy ozy izy omeko voakatsaka nareo voanakatsaka ka afaka ray volana sy tapany eo entinareo ty amiko izy voakatsaka ireo katsaka ny ambolenareo izy ireo voakatsaka ireo ambolenareo de afaka ray volana sy tapany de entinareo ty amiko izy izay nambolenareo azy to atambolenareo anatina po ao anatina po anatina vazy zany ka rehefa tapitra ny ray volana sy tapany de eto ty amiko aty hojereko ka zay hitako tsara faniry indrindra zay hitako tena mety indrindra dia izany olona zany mety hotoendraiky ho mpanjaka fa ndanaingana omeko anareo ny voakatsaka de samy mamboly de nahazo tolo daholo reo rahalahy rehetrarehetra vitsivitsy reo eo amy 520 lasa firla nahazo daholo de lasa nandeha no samy nandeha nefany a de samy nanao zay faraherin'ny tany reo inona ozy izy anao tonga amizay midele men'ny mpanjaka tonga daholo izy 520 lahy de samy miprezante hoe ny tiany anay nikatsaka tiany anay le voakatsaka nomenao de reto tiany faniriny de samy nanana faniriny teo daholo de tonga teo am'le anankiray de ozy izy mpanjaka mantsy azy ary ny anao to ohatrany tsy naniry aizany anao topo fotsiny netinao teto fa aizany voniny aizany raviny de zao ny tenin'le zalahy mialatsiny ariary mpanjaka nanao ny fomba rehetrarehetra ozy izy mba hampaniry an'le katsaka fa tsy nety naniry nitondrahako rano tsy nety naniry nasiko zezika fa tsy nety naniry nataoko ny fomba rehetrarehetra fa tsy nety naniry de ny po fotsiny netiko ry mpanjaka fa afanenina fa tsy nety naniry de ozy mpanjaka nahoana ary ny an'ny olona rehetrarehetra ny naniry ozy izy tsy haiko ry mpanjaka fa zany ny marina ny lazaiko aminao zany ny mahitsy lazaiko aminao fa na tena tsy nety naniry le anah zao ny tenin'ny mpanjaka ianao io ozy izy no vidiko mpanjaka andimby ah ianao no tendreko mpanjaka andimby ah taitra daholo ny olona rehetrarehetra fa ahoana moko ny an'le zalahy io ane tsy naniry ny anazy olona tsy namoe izy ndray ve nitendrena ho mpanjaka fa ngatsy hoe zay mamoho tsara be no tendreny de zao ny tenin'ny mpanjaka mitady olona mahitsy sy marina ozy izy mitady olona mazava reny voakatsaka nomeko anareo reny ozy izy ny mpanjaka de voakatsaka efa avy nampangotrahany reny voakatsaka efa avy nampangotrahana ary reny de tsy maniry reny voakatsaka reny fa matony anareo maniry de voakatsaka hafa zay ny nambolenareo fa ny an'le zalahy ty kosa nandeha nahitsy izy nandeha marina izy le tena voakatsaka nomeko azy ny nataony ka olona marina tsy mahitsy ohatrany no fidiko mpanjaka izy no fidin'ny mpanjaka izy no fidina ary lano mpanjaka halleloia zay ny lazaiko hoe rehefa mandeha mahitsy marina ianao ka matahotra an'Andriamanitra de tsy le karama kelinao iny velomanao tsy io le lasopy zay amidinao io efa hitanao tsy mandeha ty lasopy ty tsy mandeha tsony ny friperie tsy mandeha tsony ny any asa tsy mandeha tsony ty ka tsy io ny velomanao fa Andriamanitra manana hevitra vaovao Andriamanitra manana planina vaovao manana fahendreny eto ny lalana hitondrananao ka le olona miolakolaky reny le olona mandangalangy reny mety ho tafita ihany fa tafita reny de rendritra ary tsy mandeha lavitra ny olona tsy mahitsy ny olona tsy marina tsy mandeha lavitra ka aza manaiky fitapitahan'ny olona am'izany hoe mila mandangalanga mila manao tsy fahamarinana ny ampiasana tandremy riavana le izy koa nefa tsy le fahamarinana manta fotsiny zay koa de mariako tsara tsy le hoe olona tsy mivavaka ianao olona tsy mino an Jesosy ianao olona tsy mino an'Andriamanitra ianao olona tsy vonony tady an'Andriamanitra ianao fa de hoe manao marina tsotra fotsiny tsy mahavonjy ianao zany
fa fahamarinana miaraka am Jesosy miaraka amin'Andriamanitra ianao mivavaka tompo noho ny amin'ny teninao tompo dia andeha amin'ny fahamarinana be ny fakapanahy Jesosy manodidina be da be ny fakapanahy tampiasany fa noho ny amin'ny teninao na kely aran-karamako dia andeha mahitsy aho fa izay fahitsiana sy fatahorana ho an'Andriamanitra sy fahamarinanao zay no ametraka anao eo amin'ny toerana sahazahoanao rapitso ametraka anao eo amin'ny toerana sahazahoanao rapitso ary Andriamanitra mihitsy ny anokatra lalana izay tsy hitan'ny olona araka ny teneniko teto hoe ny fahendrenan'Andriamanitra dia tsy fahendren'olombelona tsy le fahatakaranyolombelona tsy intelligence an'olombelona tsy le connaissance olombelona fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia miaraka amina fanasy fanambinana miaraka amina fanasy fanambinana mahatonga anao misaoty ho azy dia voadinga anao daholo ny olona rehetra ka tsy io le composé kely tsy lasopy amidinao io tsy le tombom-barotra azonao isan'andro io tsy le friperie amidinao io tsy ny eloleo fonsa be le mananina be io tsy le karama kely 2 millions 5 omen'ny patron io fa misy zavakafa ao ataon'Andriamanitra ao ambadiky ny fahendrena sy ny fatahoranao azy ary zany ny anisan'ny nahaterin'ny foko na mangin'Andriamanitra manoloana ny fahasairana ny mpino fahasairana mpivavaka kehitriny dia tsy ampy fotsiny fitalahoana sy ny fimonomononana hoe tompo maninon'izay no mijaly fahaizenina hoe maninon'izay mahantrry tsy ampy zany tsy ampy ny délivrance hoe délivreo paster hiala aminay ny fanafantrana sy ny blocage tsy ampy zany ny zavatra tsy maintsy ilaina dia ny fahendrena avy any ambony ary mila manana an'izany ny mpino raha tia andeha lavitra raha tianao ny isaoty tianao voadingana ny olana rehetra ka andeha lavitra dia tsy maintsy dinganinao zany tsy maintsy dinganinao ny tsy fahamarinana ny tsy fahitsiana ny fiolakolahana mila mandeha mitahotra n'Andriamanitra sy fahitsiana ianao fa ho hitanao fa voadinganao daholo afaka fotoana fony zavatra rehetra voadinganao ny eo alohanao rehetra voadinganao ny olona tapipaizana sy manapaizana ny fahendren'olombelona voadinganao reo olona efa eo anoloanao manakarena be sy mireharetsy manao tsinotsinona anao sy manambany anao reo voadinganao reo voadinganao reo olona manao tsinotsinona ny fivavahanao reo voadinganao reo ry havana satria Andriamanitra mihitsy no hibatanao amina toerana mety aminao fa le olana mako ry havana dia zao ampianarina ny ampiangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra ampianarina ny ampiangonana ny hoe fianona ny fanahy masina nareo dia le olona fiainony fanahy masina nefa tsy matahotra an'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny fahamarinana ampianarina ny ampiangonana ny batisany rano ampianarina ny ampiangonana zavatra be da be nampianarina ny ampiangonana ny fahamasinana mila manam-pahamasinana fitafy ivelany mila manana fahamasinana zao nefa le fahamasinana ivelany atao akanjo montemontenery nefa ny lalana atao ambadika tsy fahamarinana ny asa atao tsy fahamarinana fitantanam-bola tsy fahamarinana ny zavatra atao tsy misy fahitsiana fiatsaram-bela tsiny betsaka normal isika raha tsy mandray nininona avy amin'Andriamanitra torina ny teny amin'ny teny tsy fantatra torina ny sabata torina n'izao torina daholo io lalàna rehetrarehetra io any ampiangonana alefa ny fiderana ampiangonana ny fiderana tsy misy ohatry zany ny ositra tenenina ny ositra nefa le olona mandray ositra io olona tsy mandeha marina tsy mandeha mahitsy tsy mandeha mazava tsisy tahotra an'Andriamanitra any amin'ny afina dia manana fitondran-tena tsy mazava daholy normal raha mikatso ny fiainantsika pino normal raha mikatso ny fiainantsika pino Andriamanitra tompoko tena mitady olona matahotra azy i Joba dia natahotra an'Andriamanitra ary nifady ny ratsy lehilahy marina sy mahitsy ary natahotra an'Andriamanitra Joba ary nifady ny ratsy ary zany natonga azy izy ny lohany tany amin'ny tany azy tany amin'ny zanaky ny atsinanana nanakarembe vava ary nanakatao ary naharitra ny arenany naharitra ripiny malala afaka miala amin'io plasinao io ianao
zany indrindra ny mbola mierimberenako ny anasako anao fa anao vavaky tsika amin'ny sabotsy avy zao anao vavaky tsika amin'ny sabotsy avy izao vavaka goavana leo 22 avril raha tsy diso sabotsy 22 avril amin'ny 7 ora maraina anao vavaka isika zay atonga anao anana tahotra an'Andriamanitra ka andray fanahana fahendrena ao anatin'ny lohanao andray fanahana fahendrena misy fitarihana avy amin'Andriamanitra fahendrena avy amin'Andriamanitra atonga anao andeha lavitra ndao ivavaka tsika itsotra ny tonga misaotra indrindra tompony fahasoavana sy fitahia ravaka nandray zany fampianarana zany zay no ravaka nandray zany teninao zany zay matoka tompo fa zany teninao sy fampianarana zany dia afahanay mandeha lavitra manao dingana indray amin'ny fanomponanao afahanay tena hoe tsy voasakana ary tsy azony devoly blokena zany linalindra am'izao fahasahiranana mahazony zanak'olombelona problema mahazony zanak'olombelona arabola izao ianao nampanantena fa afaka mitanana eny ampitoero ty anatin'ny fona ny fahatahorana na ny fahitsiana sy ny fahamarinana mandeha mazava ary mifady ny ratsy tahaka ny Joba meo anay zany tompo misaotra rakeo amen zay say ny fotoanantsika menakavy ho amin'ny manaraka indray raha pitsora silapon'ny tompo toizako zany fampianarana mahafinaritra zany toizako zany ary andraisantsika zavatra lehibe tokoa eo anatren'Andriamanitra sabotsy 22 avril ho avy izao amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vaon'oloko eto Antananarivo dia iresaka momba zay fahendrena sy fahazavatsaina ary angataka zay ositry ny fahendrena zay tsika ty herinandro ty no anamboarantsika ny tsy mety rehetra raha tory ianao zao alina zao na amin'izao maraina izao ivoaka ny trano dia dinio aloha ny lalanao dinio raha misy tsy fahitsiana na tsy fahamarinana raha pino ianao ny resako nda hanamboary malaky mbola tsy tary ianao raha hanamboatra ny lalanao ho mazava sy mahitsy fa ao ambadika izay ny hitahin'ny tompo anao ao ambadika izay ny hitahin'ny tompo anao mametraka ny mandram-piona manapitafy veloma toka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha fantety tsy mba asa zany io izandray zao ny lazan'zany aza manonofo zany ndray aloha de tsisy satria zay efa vita fatotra tamin'i Jesosy ainay tsara ary seny voalaza amin'ny baiboly aza manome fitoerana ho an'ny devoly tandremo matoritory varina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diabla ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina amonjy fanahan'olona amin'ny alalan'ity gadona hafa kely ty no hideranay an'i Jesosy Kristy dia mandry ve nieritreritra ao hodry inona ny olana Jesosy nytorinay fa tsy ny anara-piangonana mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana izy ny lalana sy fahamarinana zahoana fiainana niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny PP1 amintsika kristianina io tsisy problème aza vao ny antony aro hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit afa ihany ho any miaraka amin'ny Jesosy isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo cadeau tombonandro
zavatra atao rehetra tena ily febo za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka ao tsary jesoa nanenenako ny vitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamelaho izy izy nitarika safy iriko ny anana toepo mitovy amin'ny joseph dafy pempesainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanontona ny toako fa ny fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa dia manarakeny foana ny ainy fahombiazana tsara kosy zany a tiany secret tsy mila taratasy stylo na lakre mino aho fa fantapatatrao ihany le lakre jesosy kristy ve bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny diatany fa ny tena afinaritra dia ny any an-danitrany any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 dia milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ry no avy aminy